Ombay mitadidy. Atompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama tsy androtra mizato raketako folo. Fa manino ny Joanna ny ohatrany hoe tsy falifaly zany sa inona izao zavatra any anaty saindry izao tra miketrona be. Ka tena tsy faly mihitsy aloha ary mamoa, tena tsy faly mihitsy misaotra manontany. Inona tsy mahafaly an Joanna? Ohatrany tsy tena mahafinaritra anah loatra le mpiandraikitra anay vaovao misampanay ao. Ay, nga moa izy io dia atao afinaritra antsika daholo ampiasain'ny tompo mihitsy ireny zavatra sy olona tsy mahafinaritra ireny hanazatra antsika mifaharetana. Ka ohatra ny mpangalatra zany le paoziny ohatrany tia vola be, isaky mihetsika dia mody miteny hoe any ianao mifanjaka ny lanitra ny katsako. Nefa tsy izany mihitsy ohatrany zavatra ataony fa ohatrany hoe tia vola be zany izy. Moramora ihany aloha ndry Joanna, moramora ihany aloha Sady tsy vitany hoe paozipozina tia vola fa ohatrany miseho ambony be zany, ohatra hoe mibereare be zany izy. Mody miteny foana hoe ampanetretena nefa ohatrany tsy manetry tena mihitsy. Joanna, zao aloha mipetra tsara aloha tsika dia isaina tsara fa tsy mety zany mitsaratsara ny hafa ohatra zany. Tsika tena mila mijery tsara tokoa tsika hoe inona le ataony hafa, fa le zavatra any anatin'ny fony ahoana moa ny ahalalantsika zay any anatin'ny fony. Ka amin'ny ataoniko ny ataony ny zavatra tenenintsika hoe ohatr'izao le ataony, fa le zavatra any anatin'ny fony zany hoe fitiavam-bola, firehareana ary tsy anjarantsika no mitsara azy amin'izany. Andraso aloha tenin'Andriamanitra no andao jerentsika roa dia mazava kokoa amindry le izy. Tiana voalohany 4 ny jerentsika 5. Ito ny baiboly jereo ane Tiana voalohany 4:5 zay mihitsy. Vakio ary hoe amin'ny anaran'i Jesosy koa amin'izany aza mitsara na inona alohan'ny fotoana dia ny fiavian'ny tompo izay ampiharihary ny zavatra takina ao amin'ny maizina ka hampiseho ny fikasan'ny fo dia samy ahazo ny derany avy amin'Andriamanitra izy rehetra. Andraso aloha fa lavalava ilay teny averina vakiana tsara. Vakiko indray mandeny koa amin'izany aza mitsara na inona alohan'ny fotoana dia ny fiavian'ny tompo. Tsy anjarantsika izay mitsara ny fikasan'ny fo satria izao ny toy an'ilay teny hoe izay ampiharihary ny tompo zany, izay ampiharihary ny zavatra takona ao amin'ny maizina ka ampiseho ny fikasan'ny fo dia samy ahazo izay derany avy amin'Andriamanitra izy rehetra. Amin'ny fotoanany fiavian'ny tompo ny tompo no hitsara ny fikasan'ny fotsika rehetra. Zany hoe le tosika manosika antsika fa tsy anjarantsika no mitsara an'iny. Averiny vakiana indray mandeha le teny koa amin'izany aza mitsara na inona alohan'ny fotoana dia ny fiavian'ny tompo izay ampiharihary ny zavatra takina ao amin'ny maizina ka hampiseho ny fikasan'ny fo dia samy ahazo izay derany avy amin'Andriamanitra izy rehetra. Fa tena mampieritreritra io tenin'Andriamanitra io Joanna, fa samy ho tsaraina daholo kay le fikasan'ny fo ampiharihariana eo aseho an'Andriamanitra mibaribary ny dikan'izany hita ny havany eo daholo. Inona marina mitosika nanosika antsika. Raha tosika tsara mandray valim-potia tsika, fa raha ohatra tosika ratsy mandray ny sahaza ao amin'izay koa tsika fa mamaly tsara marina Andriamanitra. Hitan'Andriamanitra hoe tena fanetretena tokoa ve ho aseho an'Andriamanitra moa zany. Tiana voalohany 4:5 ahoana le teny koa amin'izany aza mitsara na inona alohan'ny fotoana dia ny fiavian'ny tompo izay ampiharihary ny zavatra takina ao amin'ny maizina ka hampiseho ny fikasan'ny fo dia samy ahazo izay derana avy amin'Andriamanitra izy rehetra. Inona ny lesona ho an'i Joanna ho amin'izany? Tsy mitsaratsara olona indrindra amin'ny endrika ivelan'izy ireo fa Andriamanitra ihany mahalala ny fikasan'ny fony. Dia izao koa
andao samy ijery tsara ny fikasanany anatin'ny fotsika any andeha amin'ny fanantahotra an'Andriamanitra fa hoentina ho tsaraina daholo nge reny rehetrarehetra reny azony Joanna tsara tena azo mandray anankiroa ohatr'izay Koritianina voalohany toko faha 4:5 ary koa amin'izany aza mitsarana na inona na inona alohan'ny fotoana dia ny fiavian'ny tompo izay ampiharihary ny zavatra takina ho amin'ny maizina ka ampiseho ny fikasan'ny fo dia samy azo izay derana avy amin'Andriamanitra izy rehetra. Amen. Ombay mitadidy. Ataony tokony raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, tsirondro